fa voaresaka matetika mofo tatoato ny fandefasana vola be mankany ivelany na ny antsoina hoe transfert de capitaux nitondrany mpaitoekarena ny matofaly erira makavelo fanazavana moa ny mahakasika izany fanazavana avy hatrany ary ny zavatra azy tenenina aloha amin'ny ankapobeny dia ro banque français matanjaka mipetraka eto Madagasikara dia banky manana filiale daholo ny ivelany amin'ny atao hoe gestion de patrimoine. Ny gestion de patrimoine io zany dia banky mpitatana ny arenandreo olona mpanambola be eto tany. Dia rehefa ohatra zany izy ka mahita aty Madagasikara na aty Afrika amin'ny ankapobeny hoe olona tena manambola be dia appréciandreo olona ireo ho lasa client an'le banque gestionnaire de patrimoine io. Satria le gestionnaire de patrimoine io zany tena hoe mametraka amin'ny volanao amin'ny marché financier dia ahafahanao tena hoe mahazo mampitombo le vola zany. Donc zany ao anatin'ny client ny banky frantsay amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa misy banky hafa koa dia ireo client tena lehibe dia matetika asainy zareo mametraka petsabola any amin'le hoe gestion de patrimoine zany. Dia mety possible zay zany mahatonga an'ireny transfert na capitaux betsaka reny entsika nandeha tamin'ny vaovao. Fa anisany koa ny zavatra tsara fantatra dia zao ny lalàna mikasika ny transfert na vola makany ivelany eto Madagasikara dia amin'ny ankapobeny fividianana entana na fanodranana entana foana ny tena betsaka. Zany hoe rehefa avy manao importation zany ianao dia mandefa volany ivelany ianao hividianana ny entana iny, na koa hoe manao exportation ianao dia avy eo ianao tsy maintsy manao rapatriement de devise avy eo. Na koa l'opération azo atao dia mananjanaka zany ianao mianatra ny ivelany dia mandony écolage n'le zaza ny ivelany. Ny transfert na capitaux zany hoe tena hoe vola mihitsy alefa makany ivelany tsy azo atao amin'ny ankapobeny fa azo atao ihany izy raha ohatra ka misy autorisation avy any ministère en finance avy amin'ny atao hoe Finex. Dia raha ohatra zany ka misy vola be miainga avy eto Madagasikara ka nalefa nakany ivelany ka resaka transfert de capitaux io dia normalement izy io tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny fanjakana vola vao azo atao zany.